Tokolasy tompoko vavy isorana ianao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra amin'ny TV manolotra ny araba ihany koa ary manasanao indray hanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra amin'ny TV ny fifandonana teo amin'ny mpampianatra FRAM sy ny mpitandro ny filaminana dia hoentina amintsika ny akon'izay amin'ity takariva ity ny fepetra andraisana manoloana ny fetombon'ireo trangana lozam-pifamoivoizana eny amin'ny alalam-pirenena samihafa eny dia misy ihany koa ny fisorohana samihafa hoentina hiadiana amin'izany sy ny sehatry ny fizantany nazahoana akony ihany koa araka ny efa nambara teo manasanao anaraka izany hatramin'ny farany nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpampianatra FRAM nananteraka fitsokonana dia tsy hanosy tamin'ity androandroany ity ny refitra ny bomba mandatsa-dranomaso nisy ny voasambotra tao anatin'izany fifandonana izany. Tsy afaka nanao ny fitokonana teo anoloan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ireo mpampianatra FRAM satria dia tsy afaka nidiran'izy ireo ny faritra manoloan'ny ministera fa tetỳ anoloan'ny ministeran'ny filaminana anatiny no voasakan'izy ireo. Nisy ihany ny fifampirarahana natao tamin'ny mpitandro filaminana fa tsy nahomby izany. Na dia izany aza dia tsy niemotra fa nanapa-kevitra ny iroso hatrany amin'ny hetsika izay ireo mpampianatra FRAM. Nisy ny fifanoherana teo amin'ireo Emoreg sy ny mpampianatra FRAM ka nisy ny fanapohana ny bomba mandatsa-dranomaso mba hanaparitahana azy ireo andravana ny fihetsiketsehana. Nisy ihany koa ireo voasambotra ka anisan'izany ny filohan'ny ANEFA fisamborana izay tsy nankasitrahany ireo mpampianatra FRAM. Na dia teo azy izany rehetra izany dia misy foana ny hetsika izay mbola hitora-pitso raha ny voalazan'ireo mpampianatra FRAM mba azahoan'izy ireo maneho ny fitakiana dia ny fandraisana azy 5:07 alina ho mpiasam-panjakana sy mba ho maimaim-poana ny fampianarana eny amin'ny sekolim-panjakana.